Baiboly dia milaza fa isika nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Natao inona tsika hoe nalain'Andriamanitra avy amin'ilay misy atsika ho an'ny tenany. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsarany ilay niantso anareo. Ilay ny antso anareo. Iza ilay ny antso? Iza ilay ny antso? Iza ilay ny antso? Mpanjaka ilay ny antso. Avereny hoe mpanjaka ilay ny antso. Nisy mpanjaka ny antso atsika. Nalain'io mpanjaka io tsika ho an'ny tenany mba ilaza ny atsarany ilay ny antso atsika. Ny atsarany io mpanjaka io. Zay ny mahatonga atsika anao célébration amin'ny sabata sy alahady zao. Icélébreny io mpanjaka io atsika. Fête royale io. Tena fiesta io. Ilaza ny atsarany zay ny antso atsika ny ala tamaizina eo amin'ny fahazavana mahagaga. Dia ozy izy hoe ianareo kosa ozy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona. Inona le fahatelo teo? Firenena masina. Inona tsika hoe le fahatelo teo? Isika inona tsara? Firenena isika. Ary zay ny taimy androany, ianao dia firenena. Firenena isika. Vao nalain'Andriamanitra zany tsika dia lasa inona tsika? Firenena. Ankoatra ny mahagasy ianao, ankoatra ny mahavy any Fianaratsoa anao, ankoatra ny mahavy ao Antananarivo anao, ankoatra ny mahavy any Diego, avy any Tamatavy, avy eto Mahajanga, avy any Toliara anao, ankoatra n'izay dia ianao firenena ianao. Ankoatra n'le maha-malagasy, ianao dia firenena. Firenena. Firenena Andriamanitra. Nation. Halleluja. Ianao zany avy amina firenena hafa tonga eto Madagasikara, monina eto Madagasikara. Tsy mbola azonao tsara le izy fa za tsy kivy. Ny karana avy any Inde tonga ty, avy any Pakistan tonga ty, satria avy any firenena viviny. Fa tsika koa avy any amin'ny firenena misy atsika rehefa nandray an' Jesosy Kristy tonga eto amin'ity Madagasikara ty. Le vatanao iny ihany fa ny fanahinao ny renovelena Andriamanitra. Fanahy avy any amina firenena vaovao. Halleluja. Fanahy avy amina firenena vaovao. Zay ny tiany Petera tongavana hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy, génération choisie, fanjakam-pisorona, firenena masina. Ianareo izy dia firenena, nation sainte ianareo. Manomboko zao zany ianao. Ankoatran'le mahagasy dia teteny aho hoe somary esolo kely aloha le fiatreretana hoe gasy ianao. Zay mihitsy aloha zany azafady. Za tsy miteny ario fa esolo kely aloha satria misy zavatra ho amboarintsika ao anaty fanahintsika ao. Esorina kely le fiatreretana hoe inona hoe? Fa inona ny atreretinao? Avy any amina firenena hafa ianao. Firenena tsy avy eto an-tany fa firenena Andriamanitra. Ary ny anaran'io firenena io dia fanjakana lanitra, fanjakana Andriamanitra. Ary misy mpanjaka izy io, Jesosy Kristy ny mpanjaka an'ilay firenena. Firenena misy lalàna, firenena misy sao manko ianao tsara. Ianao zao vao mivoaka eto, maro amintsika ndeha tady asa amin'ny karana, ndeha tady asa amin'ny vazaha, ndeha tady asa amin'ny sinoa, satria hitanao hoe matanjaka ireo. Fa zao koa mba eritrereto avy amina firenena ambony noho ireo ianao. Firenena matanjaka noho ireo ianao. Manana ny lalànany zany firenena zany, manana ny kolotsainy zany firenena zany. Raha lasana bavy ohatra ny tehitra ao anaty lohanao mihitsy azo ametaka an'izany fampianarana zany ao. Mba konfese ho azafady avy amina firenena anankiray firenena Andriamanitra le izy. Firenena ara-panahy le izy hoe za de citoyen avy am'zany firenena izany. Azafady, ina mo filazan'le citoyen amin'ny teny malagasy? Teratany. 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 Zay mihitsy le izy ka. Ianao de citoyen. Citoyen lanitra. Teratany avy any an-danitra satria
nateraka indray ianao. Dia ianao rehefa nateraka avy amin'ny olo-lanitra io, dia olo-lanitra zany ianao, olona avy amin'ny firenena io, dia manana ny langage ny firenena io. Zay no nahatonga ny Jesosy niteny hoe izao famantarana zao no anaraka izay mino. Dia ao anatin'ilay hoe iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, satria ianao rehefa nateraka tsy maintsy miteraka, tsy maintsy miteny ianao. Rehefa nateraka ragasy zany ianao, ka teraka ianao, dia miteny iny ianao rehefa avy eo miteny malagasy ianao. Dia ohatr'izay koa nateraka Andriamanitra ianao avy amin'io firenena io, dia miteny amin'ny fiteniny ny firenena iny ianao. Zany hoe automatika zany ny fiteny tsy mbola fantatra. Androany niza tsy mbola niteny amin'izany fiteny zany, dia ho connecté amin'ilay lanitra niteraka anao ianao, dia manomboka hiteny amin'izany fiteny izany. Halleluja, halleluja. Iainanao zany fiteniny lanitra izany. Tahaka ny frantsay. Ny frantsay dia firenena. Ama firenena matanjaka azy, firenena nentina mpanjaka. Ary amin'ny maha-mpanjaka, amin'ny maha-fanjakana ny fanjakana tsy maintsy manana ny atao hoe kolonia, mikolonize, manjanaka, ataon'izay hitara ny fanjakana. Dia nanitatra ny fanjakana taty Madagasikara izy, ary no zanany ny malagasy. Ary rehefa ny zanany ny malagasy dia ny fiteny no domineny voalohany, dia tsy maintsy maninona miteny frantsay. Jereo tsara ny razam-bentsika injana daholo ilay teny frantsay. Ary rehefa mamo ireo dia miparla daholo. Sa tsy zany? Voaka ho azy. Ary tena teny frantsay correct fa tsy le sotsiny le anina amin'izao reny. Dia tahaka izany ny fanjakana misy atsika dia fanjakana Andriamanitra. Dia itsika no zanany io fanjakana io. Tsy normal tsony ambadika zao raha tsy teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainao. Sa tsy miteny tsy izy ianao, fo izay hoe tsy normal. Any amin'ny fitenao no anapahany voalohany, any amin'ny fiteninao no domineny voalohany. Lazao ny namanao hiteny amin'ny fiteny lanitra ianao manomboka izao. Ary ny sainao domineny ihany koa. Zay ny olantsika teo, satria mahitsy hoe gasy dia lasa karana daholo ny tompon'ny tany. Sinoa daholo raha vao zavatra ngezangeza karana. Ny fanontaniana zany raha vao mahita construction na trano lehibe, dia inona ny fanontaniana? Gasy ve ny tompony io? Sa tsy zay? Satria zany hoe tsy mampino mihitsy hoe gasy ve mavitany io? Raha vao misy orinasa lehibe na hôtel lehibe, inona ny fanontaniana? Gasy anga tompony io. Ireo supermarché lehibe eraky ny tanàna, gasy anga tompony io. Ary vao menana hoe gasy, tianao hita olona ohatry ny ahoana ary zany eviany, satria tsy fahita firy ny tompony. Ny amin'ny caisse no hitanao eo, sécurité no hitanao eo, tompona andraikitra maro samihafa no hitanao, fa ny tompony tsy hitanao. Fa raha misy miteny io ny tompony le ohatry, nefa jerenao ianao zany mieritreritra hoe sofina 4 mètres ny sofiny zany olona zany any, lohany zany any angamba dia tena ohatry ny barika mihitsy. Fa jerenao olona tsotra kely, kapa zany naovana nefa kapakapa mbala mody le mba maivamaivana kely, olona tsotra kely. Fa le fisainany fotsiny nefa hafa. Matoa izy na vita zavatra goavana, dikan'izany manana esprit goavana izy. Ary zay esprit-nao zay tiany tenin'Andriamanitra ho atakena androany. Te hiatakeny io esprit mieritreritra hoe gasy kely tsy mahavita zavatra io, fa avy amin'ny firenena ianao raha lasa nabavy malala. Zay mahatonga ato na hanao fivoriana tsara fotoana teo, vao mirava ny fotoana mankany amin'ny Impact FM mitsika. Misy zavatra mila ataontsika any, misy zavatra mila ataontsika any. Za manko tsy teto nandritra ny herinandro, alady afarany teto, dia omaly hariva vao tonga teto indray, miala kely teto aho, nankany amin'ny mangingina, nandeha nandinika ny diako, nandeha nandinika, nandinika andro aman'alina. Zay ny nialako teto.
tany ambanivohitra tany toerana tsisy jiro andinika. Fa Andriamanitra efa mitahtsika fa misy zavatra miankina amintsika. Ary ny problème tsika dia le anankiray niteneniko teo, mavita manomboka fa raraka eo amin'ny fanohizany. Maro zao taitaitra daholo teo nanomboka zavatra taoriana kely, talolo kely tao hoe manaovany ty manaovany ry manangana zao, taitaitra nanomboka zavatra daholo efa tsy amin'izany intsony izy zao. Ary indrindra fa rehefa sendra olana malaky manao salut. Ny olana tsy natao hitomanina ihany fa ny olana natao vahana. Tamin'ny sabotsy laza teo na mahaolana maraina mandra-paharivany andro, tsy haiko na sabotsy na alahady, tsy tadidiko tsony, sady mitory teny eto mamahaolana. Ozy aho tamin'ny rahalahy teo ivelany tao, le pastera ngeo tsy mitory teny any zany pastera zany mamahaolana. Rehefa nitokana tany zay toy ny rahalahy niaraka tamiko, ary papa na dia ty mbola mamahaolana foana, eno a mamahaolana andro a manalina, fa tsy hoe aty akory ianao dia mijanona ianao hatramin'ny 7 sasany alina mbola mamahaolana. Hafa ny vahany mamanty, hafa ny vahako any amin'ny misy anahany. Tsangatsangana ao amaly ny koral zay koa tany any aho mbola mamahaolana. Arakaraky ny olana vaovahanao ny fandrosoanao, fa tsy hoe tsy re olona mandroso ireo akory tsy misy olana, non. Ny olona mandroso ireo dia olona nahavahaolana, fa ny olona taraiky dia olona tsy nahavahaolana, fa tsy hoe olona tsy misy olana. Arakaraky ny olana vaovahanao zay ny fandrosoanao. Fa ny olany sasany vao sendra olana izy dia nijanona. Fa nga ohatra zany nanao zavatra vao nisy olana dia najanona, fa nga ohatra zany vahana io. Atao inona tsara zafady? Vahana. Misy olona tonga dia mijanona, misy olona iray zay ho nampitadiaviko vy, ndana mba mitaditady vy kely, fantsika le nampitadiaviko. Tsika ery tany masaja amin'izay fotoana zay, ndana mitady fantsika kely reny fa vivy ohatran'ny fantsika reny, tsisy eto papa. Jereko kely ohatr' izao dia zavatra hitako hoe ty olo ty tena olona tsy handeha lavitra mihitsy. Inona tsara le tadiavina? Fantsika. Za tsy miteny hoe fantsika maranitra be na fantsika fa misy vivy kely ohatra hoe fantsika reny tadiavina. Raha hitady an'izany ange miondrika fotsiny za tsy zay, miondrika kely fotsiny, tsisy 10 minitra ianao dia mahita fantsika amin'io tany io. Dia za ary nitady nahita amin'izay. Dia hitanao zany mahatonga ny olona sasany tsy hitavavoaka, izy tsy mamahaolana. Zatra mamantambonina, mandray fotsiny. Fa ny olona tafavoaka rehetra dia olona naninona zavady? Olona nahavaha olana daholy. Manomboka androany ianao aza manaiky raha tsy mahavaha olana. Alohany andehanako hitokana dia misy olana lehibehibe tsy maintsy hovahana, dia za tsy maintsy andeha mamanrery amin'izay hijanona eto. Izy sady andeha hitory teny no miatrika an'ilay olana somary lehibehibe ihany, lasa nandeha. Dia zao vaovahandrio sady mamany ao an-trano ianao, mamany aty am-piangonana, mamany lafiny maro samihafa any. Dia rehefa nitsidika anahy moa izy omalina iny, ny ampitsony izy hoe nahatsiaro anahtsara ho andry izay. Hatramin'ny zazakely aza mila mahavahaolana, satria vao nanomboka ane ny tontolo zao dia efa olana ny zavatra nisy.
andao hoe mba ovakitsika ny Genesis toko voalohany andiny voalohany tsy mila mijery baiboly fa samy mamaky fotsiny tsika any an-tsaina. Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ao toyany ny tany tsy nisy endrika sady foana. Inona sady zany? Olana zany. Tsy nisy inona ny tany, tsy nisy endrika sady foana, informe et vide. Toy zany andray aizina no teo ambony ny lalina, tsisy endrika le tany sady foana, aizina mbola misy inona koa lalina, olana zany. Nefa Andriamanitra andeha ahary an'ilay lanitra sy ny tany. Toy iny amin'izay ny fanan'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Fa iny amin'izay ny toyany Andriamanitra ny teny hoe misy mazava. Tanao zany, raha vao misy olana dia vaolana ny teneniny. Ahoana ho zay Andriamanitra teo? Misy mazava. Fa ny an'ny sasany problème misy hoe dia tahibe indray ny resahany, tahibe ilay sy tia zany indray zavatra resahany. Miala tsiny aminao fa za tsy anina manko fa za zany mihitsy sa. Ianao nge mainao zany eny ambadika any tsy manampitsofina ohatr'izao e. Panino zany resahako eto zany. Hainao sana olana ka tahibe ny resahanao, tahibe ilay sy tia zany ataonao mahita olana. Teneno ny namanao inona zavatra teneno rehefa miatrika olana ianao hoe gitraky izany zavatra resahanao. Loza zany ny zavatra resahanao. Maty tsisy fika. Le gonna zany ny resahanao. Fa inona lazain'Andriamanitra, inona lazain'Andriamanitra? Misy mazava. Zavatra tokony resahanao tsy maintsy milamina io e. Tavavoaka io, aleo aloha nidinika kely, milamina io, calme fotsiny. Tokony zay. Fa tsy maintsy misy olana raha lasa anabavy malala. Tsy maintsy. Na ninona nataon'i Jesosy teto ambony tany niatrika olana foana, fa nivahany le olana. Novahany le olana zany hoe midomine eo alohany zava-misy ianao, ara-tsaina sy ara-panahy, ara-moraly, hoe milamina io. Fa raha tsy zany milendrika ao anatin'ny zava-misy ianao. Mila mitaingina eo amboniny zava-misy ianao, fa tsy ao ambanin'ny zava-misy ianao. Alaportenao tsara io olana io, zakanao tsara io. Lazao ny tenanao, zakako tsara io olana io, zakako tsara io olana io. Ovay aloha zany ny fijerinao sy ny fiteninao. Mila ho vaky lohako zany amin'ity. Tsy vaky zany ny lohanao ka. Halleluja, halleluja. Mila ho vaky ny lohako zany amin'ity zavatra. Misy olona anakinana zavatra kely ohatran'izao dia efa tsy vitany. Mila dia zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy manankina zavatra goavana aminao dia mijanonao kely ianao, satria io zavatra kely io aza efa maro ny adinodininao, maro ny tsy ovafenao. Mila ho vaky ny lohanao. Dia io Andriamanitra hoe mba tsy havaky ny lohany, aleo tsy hampiana ntsony ny zavatra tantanany. Ozy ilay namana anankiray izay pastera, rehefa miliardaire ianao, miliara indray ny problème anao. Ah bon, io zany mieritreritra hoe satria miliardaire izy dia tsy dia misy olana firy tsony ny arabola. Fa rehefa miliardaire ianao pastera ozy, miliardaire ilay niresaka taminay, dia miliara indray ny olanao. Zay indray ny olanao. Ny olanao zany tsy resaka 150 000 francs, na resaka 5 millions na 10 millions na 20 millions. Fa inandray ny olanao? Miliara. Rehefa miliardaire ianao, ny olanao miliara. Zay. Fa ny olona tsy mandroso ireny olona maninona tsara azafady?
zavatra tokony ataontsika zany manomboka zao dia mamaolana hoe vahao io aza jereny io aza hitomaniny io aza eskiveny io vahao io vahao io zavatra io dia midomine mila midomina maloha voafeko vitako voavahako io zany no toetsain'Andriamanitra zany